anio alahady 14 jolay 2024 alahady fafito manaraka ny trinité alahady hitondra nambavaka ny sampana tanora kristianina manerana ny sahan'ny FJKM. Izao fandaharana izao dia nalaina tamin'ny fandaharana iombonana natolotry ny STK FOIB arahitsika amin'ny liturjia endriny fahatelo. Ibanjinana ny loha hevitra hoe miara mandeha amin'ny tompoandriamanitra ao. Ho aminareo rehetra neny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo sy ny fitiavan'Andriamanitra ary ny firaisana amin'ny fanahy masina. Amen. Izao dia hitsangana ny sampana tanora kristianina zandriny hanao ny hira ny fahasoavanao nahatoy izao ahy.
ry havana malalay rehetra amin'ny tompo mitsangana hisaotra sy hideran'Andriamanitra amin'ny salamo. Rehefa hita dia vakiana amin'ny anaran'ny tompo. Zavatra iray aloha no nangatahako tamin'i Jehovah, izany ho tadiaviko dia nitoetra ao an-tranon'i Jehovah amin'ny andro rehetra iainako, mba ho faly mijery ny fahasoavan'i Jehovah sy mandinika ny tempoliny. Fa hanafinay ao an-trano fialofany amin'ny andro fahoriana izy, ampiery amin'ny fierenao andainy izy, hanandratra ho eny ambony vatolampy izy, koa dia hisandratra ambony fahavaloko didina ny lohako, ka hanatitra fanatitra iobiana ao andainy aho, hihira sy hankalazan'i Jehovah aho. Amen. Hiaraka hivavaka isika. Ry Andriamanitra Tompo sy Mpaharanay io, vory eto amin'ny tranonao izahay ankehitriny, miompo amam-panahy, hidera sy hisaotra anao. Mideranao izahay no ny soa rehetra nomenao anay. Mankalaza ny anaranao izahay fa tsara ianao, ary ny famindramponao dia maharitra mandrakizay.
Misaotra anao ihany koa izay no ny fitahinao sy ny fitehirizanao ny sampana tanora kristianina manerana ny sahan'ny FJKM, indrindra ny eto amin'ny fitandremana misy anay. Tompo, aoka ny fanahinao masina mba hameno anay, ahaizanay miara-mandeha aminao tokoa amin'ny androm-piainanay manontolo. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy zokinay izay omena laza sy voninahitra, miaraka aminao ray any an-danitra sy fanahy masina no anandratanay ny vavakay. Amen. Manonona ny fiadanan'ny Tompo ho an'ny ankizy sy tanora rehetra, mitsangana hanao ny hira voalahatra ary aorian'izany vavaka vao hipetraka isika. Vavaka isika. Andriamanitra ray, zanaka ary fanahy masino, nitao aminao ka tarehinao reto zandry malalanao, ambarao aminy ny teninao mba hiarahany mandeha aminao. Amin'ny anaran'i Jesosy no angatahana izany. Amen. Hojerentsika ny soratra masina araka ny filazantsara ny Lioka toko fahaenina. Filazantsara araka ny Lioka toko fahaenina ka ny 7:70 tapany voalohany sy ny tapany farany no vakitsika amin'izany. Lioka toko fahaenina ny 7:70 ny tapany voalohany sy ny tapany farany. Ho vakiko aloha dia ianareo manaraka tsara ao amin'ny baibolinareo. Amin'ny anaran'i Jesosy. Ary Jesosy niara-nidina tamin'ireo zay tonga mba hiaino azy sy ho sitranina amin'ny aretiny. Amen. Fa andao hiaraka maky isika ankizy sy tanora. Lioka toko fahaenina ny 7:70 ny tapany voalohany sy ny tapany farany. Amin'ny anaran'i Jesosy miara-nidina zay tonga mba hiaino azy sy ho sitranina amin'ny aretiny. Amen. Ndray andro dia nisy lehilahy narary anankiray. Lohatenin'ny tantara momba azy dia manao hoe mba hanaovy kely toriteny aho. Mba hanaovy kely toriteny aho. Arao ange rakoto dia mpiangona mazoto ary mahavita tsara ny asany tokoa. Narary mafy izy ary nampandremy mpitandrina dia tonga namangy azy pastera ary dia kivy ery no fijery ity marary. Maherezy ianao ho pastera, atanjao ny finoana. Tsy hitako mihitsy anie pastera ny finoana azoko ajoro amin'izao aretiko izao hoe hoy ilay marary eroa. Edre hoy mpitandrina, mpivavaka ary tsy tapaka isan'alahady mihaino toriteny. Angamba kosa tokony hanana finoana ajoro eo anoloan'izao fitsapana izao ianao ka izao anie pastera tsy nandre toriteny loatra na dia ao am-piangonana azy. Hoy rakoto, fa inona no ataonao nefa ianao tsy hoe maharenina tsinona? Ka vao hitsangana toriteny ianao
dia aviliko any amin'ny zavatra hafa ny ivelany ihany ny saiko na izaho matory am-pitoerana ary tsy tafaverina ny ainy mihitsy aho raha tsy nanao amenina ianao. Mazoto miangona sy manao asa aho satria fomba efa mahazatra azy zany, nefa tsy misy aim-panahy vaovao akory azoko avy amin'izany. Eto amin'ity aretina ity aho pastera miady mafy ary tsy manan-kalahatra mba hanaovy kely toriteny aho pastero. Zao no izy ry ankizy zandry malalan'i Jesosy. Tsara ny zatra mandeha aty am-piangonana tahaka ny ataonareo zao, fa miaino tsara ny teny vakiana sy toriana ary arao tsara zany, ary arao ty ny fahatanorana-nareo manana saina mavitrika, manana sofina malady, toero zay zavatra mety anelingelina amin'ny fiainona ary ampiaro sy iaino any amin'ny sehatra alehanareo ny tenin'Andriamanitra, mandraisa fanasitranana sy fanavaozana amin'izany ary tandremo fahazarana tsy mitondra na inona na inona, miara-mandeha amin'ny Tompo Andriamanitra ao. Andeha isika ankizy sy tanora hitsangana dia mbola averintsika le lohatenin'ny tantara mitsangana. Zao le lohatenin'ny tantara, mba hanaovy kely toriteny aho dia mba hangataka amin'ny pastera ianao androany. Pastero, mba hanaovy kely toriteny aho fa vonina iaino sy ankatò. Avereno ary. Dia hivavaka isika. Jesosy tiany ankizy sy ny tanora ianao. Miteny aminy eto amin'ity toerana ity ianao ka mikendry hanasoa azy eo amin'ny lafim-piainany. Koa taio ny fianarany, taio ny asa ataony, taio ny ankohonany mitaiza sy mamelona azy. Arovy amin'ny fotoaman-dratsy ny zava-poana izy ireo. Ampio izy iaino sy hitahiry ary hitondra ny teninao eny amin'izay rehetra aleny, mba hijoroany amin'ny finoana koa rehefa tonga ny zavatra mafy mahazo azy. Amin'ny anaranao Jesosy. Amen. Kivavaka isika tompoko. Ry Andriamanitra ray sy zanaka ary fanahy masino, mivory eto anatrehanao izahay mba hiaino izay holazainao aminay. Andriamanitra, mangataka aminao amin'ny alalan'i Jesosy Kristy izahay mba ho tarian'ny fanahinao masina ny mpamaky, ny teny sy ny mpanomponao izay hanambara ny sitraponao. Tompo, sakafo ny fonay mba hiasan'ny teninao, ahatonga anay ho tena vavolombelonao sy mahatoky ary araka andeha aminao. Amin'ny anaran'i Jesosy no anaovanay izany vavaka izany. Amen. Hiaraka hamaky sy hiain'ny soratra masina isika ao amin'ny fanekena taloha boky ny tantara. Tantara voalohany toko 17 andiny voalohany hatramin'ny 14. Rehefa hita dia ho vakiana amin'ny anaran'ny Tompo. Ary Davida, raha nipetraka tao an-tranony, dia nanao tamina tanam-paminany hoe: akory izato izao mitoetra amin'ny trano sedera, nefa ny fiaran'ny eken'ny Jehovah kosa mitoetra ao anatin'ilay
Azo natana tamin'i Davida, ataovy izay rehetra ao am-ponao fa Andriamanitra no mombanao. Nefa tamin'iny alina ihany dia tonga tamin'ny Natana ny tenin'Andriamanitra nanao hoe: andeha, lazao amin'ny Davida mpanompoka hoe izao no lazain'i Jehovah, tsy anao no hanao trano hitoerako, fa tsy mbola nitoetra ao an-trano aho hatramin'ny hitondrako ny Israely niakatra ka mandraka androany, fa nifindrafindra toby sy nifindrafindra toerana. Ary tamin'izay rehetra nifindrafindrako niaraka tamin'ny Israely, moa nisy nitenenako akory va ny mpitsaran'ny Israely izay notendreko mpiandry ny oloko, mba ka hanaovako hoe nahoana no tsy nanao trano sedera ho ahy ianao? Koa lazaiko amin'ny Davida mpanompoka hoe izao no lazain'i Jehovah tompony maro, izao no nakanao tany an-tsaha dia avy tamin'ny andrasanao ondry mba ho mpanapaka ny Israely oloko. Ary nombanao tamin'izay rehetra nalehanao aho ka naringako tsy ho eo anoloanao ny fahavalonao rehetra. Ary omeko anarana tahaka ny anaran'izay lehibe ambonin'ny tany ianao, ary hifidy tany ho an'ny Israely oloko aho sady amponina azy, ka dia andro fa izay amin'ny fonenany izy ka tsy anana iay intsony, ary ny zanaky ny faharatsiana tsy hampahory azy intsony tahaka ny tany aloha sy tahaka ny hatramin'ny andro nanendreko tsara ho mpifenin'ny Israely oloko. Ary ahetriko avokoa ny fahavalonao rehetra, ary ambarako aminao koa fa Jehovah no mety haranaka anao. Ary rehefa tapitra ny andronao ka lasa any amin'ny razanao ianao, dia atsangako ny zanakao anankiray mandimby anao izay isan'ny terakao, ary ampitoheriko ny fanjakany, dia io no hanao trano ho ahy, ary izao kosa ampitoetra ny seza fiandrianany ho mandrakizay. Izao ho rainy ary izy ho zanako, ary tsy hisy hanesitra ny famindrapoko aminao aho tahaka nanesorako izy izany tamin'ilay nodiasanao. Fa ampitoheriko ao an-tranoko sy ao amin'ny fanjakako mandrakizay izy, ary ampitoherina mandrakizay ny seza fiandrianany. Hotoizantsika ny famakiana ny soratra masina ao amin'ny fanakiana vaovao filazantsara araky ny lioka toko fahaenina andiny fahafito amby folo ka hatramin'ny fahaenina amby roapolo. Ary ho faranantsika ny famakiana ny soratra masina ao amin'ny epistily voalohany ho an'ny Koritianina voalohany toko fahatimy amby folo andiny voalohany ka hatramin'ny faharaiky amby folo. Rehefa hita dia ho vakiana amin'ny anaran'ny Tompo. Ary Jesosy niara-nidina tamin'ireo dia nijanona teo ankamarinany sy ny mpianany maro mba amin'ny vahoaka betsaka avy tany Jodea rehetra sy Jerosalema, ary avy tany amoron-dranomasina ny Tiro sy Sidona, izay tonga mba hihaino azy sy hositranana amin'ny aretiny, ary izay nampahory ny fanahy maloto dia nositraniny. Ary ny vahoaka rehetra nitady hanendry azy satria nisy hery niala taminy ka nahasitrana azy rehetra. Ary Jesosy dia nompony masony tamin'ny mpaminany ka nanao hoe: sambatra ianareo malahelo, fa anareo ny fanjakan'Andriamanitra. Sambatra ianareo noana ankehitriny, fa hovokisana ianareo. Sambatra ianareo mitomany ankehitriny, fa ihome ianareo. Sambatra ianareo raha halan'ny olona ka hariny sy haratsiny, ary laviny toy ny zava-dratsy ny anaranareo noho ny amin'ny zanak'olona. Mifalia ianareo amin'izany andro izany, ka mibita fa indro lehibe ny valim-pitianareo any an-danitra, fa izany no nataony razany tamin'ny mpaminany. Fa lozanareo izay manan-karena kosa, fa efa azonareo izay mahafa-po anareo. Lozanareo izay voky ankehitriny, fa mbola honoana ianareo. Lozanareo izay miome ankehitriny, fa mbola be ory sy hitomany ianareo. Lozanareo raha milaza soa anareo ny olona rehetra, fa izany no nataony razany tamin'ny mpaminany sandoka. Ary ampahafantariko anareo rahalahy ny filazantsara izay notoriko taminareo sy nyraisinareo sady iorenanareo, izay amanjainanareo koa
raha tananareo tsara arak'izany teny notoriko taminareo raha tsy niny foana ianareo. Fa natolotra anareo ho isan'ny zavatra voalohany indrindra ilain'ny raisiko dia izao: Kristy maty noho ny fahotantsika araka ny soratra masina dia nalevina ary natsangana tamin'ny andro fahatelo araka ny soratra masina, ary niseho tamin'ny Kefasy izy dia vao tamin'ny 12 lahy koa. Rehefa afaka izany dia niseho tamin'ny rahalahy tsy omby 500 izy. Ny ankamaroany ireny dia mbola velona mandrakany ankehitriny, fa ny sasany efa nodimandry. Rehefa afaka izany dia niseho tamin'ny Jakoby izy dia tamin'ny apôstôly rehetra, ary faran'izy rehetra izaho izay toy ny tsy tonga volana aza dia mba niseho ihany koa. Fa izaho dia ambany indrindra amin'ny apôstôly, ka tsy miendrika atao hoe apôstôly satria efa nanenjika ny fiangonan'Andriamanitra aho. Fa ny fahasoavan'Andriamanitra no nahatoy izao ahy, ary tsy foana ny fahasoavany ato amiko, fa efa niasa fatratra mihoatra noho izy rehetra aho, nefa tsy izaho fa ny fahasoavan'Andriamanitra no niara-niasa tamiko. Koa na izaho na ry zareo dia arak'izany no fitorianay, ary arak'izany koa no ninoanareo. Amen. Manonona ny fahasoavan'ny tompo amintsika mpianakaviana tafahombona amin'ny tsy fidirana faharoa amin'ny fanompoam-pivavahana natokana ho an'ny sampana tanora kristianina FJK Mahitsiriavana. Arak'izany dia mampahery miarabako anareo tompon'andraikitra isan'ambaratonga nivon'ny STK ao amin'ny sampana tanora kristianina Zandriny. Anaovy kely toriteny sa anaovy toriteny kely? Tonga dia izy le STK Zandriny toriteny kely. Anaovy kely toriteny tahaka ny fanajana na findramana zany hoe azafady anaovy toriteny aho. Any amin'ny hôpitaly anao vao hitady toriteny. Eo ampandriana marary anao vao hitady toriteny fa tatika izy irakoto io. Nanino?
miandry amenina fotsiny dia ry havana ao amin'ny Lioka toko fahenina andininy fahenina amby roapolo isika no hiaraka amin'izao toriteny izao. Lioka toko fahenina ny andininy fahenina amby roapolo. Mora tadidy zany andinin-tsoratra masina zany enina amby roapolo. Ovakin'ny tanora rehetra tonga eto amin'ny anaran'ny Tompo manao hoe ovakin'ny katezeda rehetra manao hoe amen. Ny fanahin'ny Tompo ane hitarika antsika indray anatin'izany afatra Andriamanitra izany mba hahafahantsika miara-mandeha amin'ny Tompo Andriamanitsika. Lioka toko fahenina andininy fahenina amby roapolo. Homariantsika ao anatin'izao perikopa izao manomboka eo amin'ny andininy faharoapolo hatramin'ny fahenina amby roapolo fa misy hevitra mifamaly ao anatin'izao andinin-tsoratra masina perikopa ato amin'ny Lioka izao. Inona ny hevitra mifamaly? Ny andininy faharoapolo tapany faharoa dia mifamaly amin'ny andininy fahaefatra amby roapolo. Ny andininy faharaiky amby roapolo dia milahatra amin'ny andininy fahadimy amby roapolo ary ny andininy faharoa amby roapolo dia natao raizotra amin'ny andininy fahenina amby roapolo. Denke ovakitsika arak'izany fandaminana izany hoy ny soratra masina amin'ny anaran'ny Tompo andininy faharoapolo tapany voalohany manao hoe sambatra ianareo malahelo fa anareo ny fanjakan'Andriamanitra. Ny andininy fahaefatra amby roapolo falozanareo izay manan-karena kosa fa efa azonareo izay nahafapo anareo. Ny andininy faharaiky amby roapolo sambatra ianareo nona ankehitriny fa hokisana ianareo. Sambatra ianareo mitomany ankehitriny fa iome ianareo. Dimy amby roapolo falozanareo izay voky ankehitriny fa mbola honona ianareo. Lozanareo izay miome ankehitriny fa mbola ory sy hitomany ianareo. Roa amby roapolo enina amby roapolo sambatra ianareo raha alan'ny olona ka hariny sy haratsiny ary laviny toy ny zava-dratsy ny anaranareo noho ny amin'ny zanak'olona. Mifalia ianareo amin'izany andro izany ka mipita fa indro lehibe ny valim-pitianareo any an-danitra fa izany nataon'ny razany tamin'ny mpaminany. Lozanareo raha milaza soanareo ny olona rehetra fa izany nataon'ny razany tamin'ny mpaminany sandoka. Zay ilay fisehoan'ny soratra masina eto amin'ity perikopa ity. Ny sambatra alahatry ny soratra masina any hoe lozanareo. Ny Lioka toko fahenina andininy fahenina amby roapolo dia mampatsiahy fampitandremana. Raha mamaky sika ny andininy fahaefatra amby roapolo hatramin'ny fahenina amby roapolo dia misy teboka manaitra ao ndeha ho isaina indray amin'ny anaran'ny Tompo. Lozanareo izay manan-karena eo ny teboka manaitra voalohany. Ny faharoa lozanareo izay voky ankehitriny. Ny fahatelo lozanareo izay miome ankehitriny. Ny fahaefatra lozanareo raha milaza soanareo ny olona rehetra. Teboka manaitra fa ho an'ny mpampiasa lalana mifanerasera eny amin'ny lalana ary tena mahay tsara ny lalàna ny fifamoivozana dia mahita indraindray takela-by misy an'io marika teboka manaitra io. Inona ny dikan'izay? Filazana fa lalana maninona ny manaraka ao? Lalana mampidoza. Mety tsy ho afaka ianao raha anala fanadinana amin'ny talata conduite io. Filazana lalana manondro takela-by manondro lalana mampidoza. Ity Lioka toko fahenina andininy fahenina amby roapolo ity
raha milaza ny loha hevitry ny perikôpa nanao hoe miara mandeha amin'ny tompo andriamanitrao dia azo lazaina koa hoe fampitandremana an'izay te andeha hiaraka amin'ny tompo andriamanitra. Fampitandremana ho an'izay te andeha hiaraka amin'ny tompo andriamanitra. Amin'ny lafiny pratika ry havana hitondrana izao afatr'andriamanitra izao. Fampitandremana voalohany, tandremo aza mila sitraka aman'olona. Ny fampitandremana faharoa, tandremo aza miaino ny mpaminany sandoka. Ary ny fampitandremana fahatelo, tandremo aza manara-drian-drano. Raha andeha hiaraka amin'ny tompo isika dia voalohany aza mila sitraka aman'olona. Amin'izao androny fandrosoana amin'ny fifandraisana izao ary mampahavitrika be antsika indrindra ianareo tanora amin'ny fampiasana tambajotra sosialy dia andrasany maro ao aorianan'ny fametrahana PDP vaovao ninona tsara? Filana sitraka aman'olona. Dia iny le mahay ny loka indraindray tsy avitana famerenan-desina na dia nalabaka aza amin'ny herin'ny rapitso. Satria mianatra iny mahalasa adala ny olona sasany mihitsy. Toy efa adiny indray dia mipetraka teto mbola tsisy manao combien ya? Alaloha indray lovaina aloha dia asina ilay mitongilana kely dia miandry indray aloha mbola tsisy ihany fa manomboka miasa ny saina fa tena tsinitsinina mihitsy hoe zazany. Raha miandry moa ka tsisy fa raha ity ka izao ny PDP dia angamba salany tapy ianao. Ahoana mihitsy ary azany. Ry havana malala, tena maizy azy ny olombelona izany atao hoe mitady sitraka, fandokafana. Fa hoy Jesoa mampitandrina, lozanareo raha milaza soanareo ny olona rehetra. Lozanareo milaza soanareo ny olona rehetra. Ny zava-dehibe ry havana isaorantsika ny tompo ny fahafahana mampiely hevitra mampiseho ny maizy azy anao any amin'ny fampelezana hevitra na fampelezana sary samihafa. Ny zava-dehibe dia ny hoe io ianao ary ny tenenanao na iza anao ankasitraka na iza tsy ankasitraka ny hoe zazany mihitsy. Na iza anao an'izao, na iza anao an'izao, na iza tsy teny tsy volana, ianao zany mihitsy. Aza miandrina hoe ay tena mety be. Ampy rehefa naneho hevitra ianao. Ampy rehefa nijoro ianao. Fa izay ianao. Lozanareo raha milaza soanareo ny olona rehetra. Fampitandremana faharoa, tandremo aza miaino mpaminany sandoka. Tandremo aza miaino mpaminany sandoka. Tapany faharoa amin'ity andininy fahaenina amby roapolo ity dia milaza manao hoe izany no nataon'ny razany tamin'ny mpaminany sandoka. Tsy vo zao vanim-potoana iarahantsika mian'izao ny siny ny fampianaran-diso na ny mpampianatra sandoka fa efa hatramin'ny ela andro ny mpaminany dia efa nisy zany ary mitenen'ny tompo mafy ny fiangonana tsy hosidoka ny mpaminany sandoka. Fa tamin'ny fotoana dia ny mpaminany sandoka no nahazo laka mite hafana nomena sitraka satria nafinaritra ny aino azy. Afaka manome ohatra angamby ianao ny hoe nisy filazana tahak'izao reko tena nafinaritra. Ary afaka mitanisa koa ianao ireo kalazana fampianarana
na fampelezana hevitra anaty farankososina momba ny baiboly nazahoany mpiaino azy ireny ny aleloia sy ny amenna. Ohatra hoe nandalo tany amin'ny tambajotra sosialy zany lehilahy malagasy mirehitra sy mafana fo milaza fa ny zaza ao akibon'ilay renim-pianakaviana dia hovaina inona lehilahy ony dia mioraka eo daholony io dia safitrafitra eo raha matoa asa moa zay raha efa teraka ny raha matoa inona tsy teraka. Nisy koa tahaka izao no hoe Andriamanitra tsy mamela antsika ho azo ny loza mpifamovozana. Devoly no miteny an'izany. Io olona ihany no miteny manao hoe Andriamanitra tsy manome antsika fotoana rariana kely azy fa devoly no miteny an'izany aminao. Fa ten'izany ve lazain'ny baiboly nahoany Joba izay tsisy tahaka azy amin'ny fahamarinana no efa maimbo sy ny adiny feriny no nivaina ndrakotra ny tenany. Nahoana i Paoly no lazaina fa vaky sambo ampandehanana lozam-pamovozana ny izany, lozam-pifamovozana. Nahoana no mitehaka an'izany faminaniana afatra mahafinaritra sy mamitaka izany ny olona. Fampitandremana, tandremo, aza miaino mpaminany sandoka, aza mitehaka amin'ny faminaniana sandoka, aza sondrina amin'izay fampianarana tsy izy. Misy tanora miala eto izy amin'ny fidirana voalohany tsy manao sekoly alahady izy fa makaiza izy lasa izy any amin'ny fivoriany tanora hafa izay tsy hita fototra mianatra dia ara-pilazantsara hono zany. Fa tsy fantatry ny tsika ray aman-dreny zany. Aza miaino mpaminany sandoka. Dia rehefa avy eo any amin'ilay dia ara-pilazantsara dia any manomboka malaina ty am-piangonana. Ry havana malala, tandremo, loza nareo, aza miaino mpaminany sandoka, aza mitehaka amin'ny mpaminany sandoka. Ny fampitandremana fahatelo, tandremo, aza manara-drian-drano. Tandremo aza manara-drian-drano. Ny olona miara-mandeha amin'ny tompo Andriamanitra dia tsy mpanara-drian-drano. Mety hanohariana aza isika rehefa tena mandeha araka an'Andriamanitra. Ny andininy faharoa amby roapolo izay milahatra amin'ity andininy fahaenina amby roapolo ity dia milaza manao hoe amin'ny anaran'ny tompo, sambatra ianareo raha alan'ny olona ka ariny sy aratsiny ary laviny toy ny zava-dratsy ny anaranareo no ny amin'ny zanak'olona. Sambatra ianareo raha alan'ny olona ariny sy aratsiny laviny toy ny zava-dratsy ny anaranareo. Hiditra amin'ny fialan-tsasatra izao ny betsaka kely sisa dia ho vita ny fanadinana baccalauréat. Hatreo isika no miresaka fa tsy resaka ny any amin'ny anjery manontolo. Dia tsy handeha amin'ny fahalehan'ny olona ianao, tsy hitafy ny fitafin'ny olona ianao, tsy hiteny ny fitenin'ny olona ianao, tsy handray ny fandrain'ny olona ianao, ary tsy hijery ny fijerin'ny olona. Manana izay hijoronao araka ny sitrapon'Andriamanitra ianao ary mandeha miaraka amin'ny tompo Andriamanitra ao. Tsy mandeha miaraka amin'ny tanora tahaka anao aratsian'ny olona ianao satria manohariana. Tsy hitafy tahaka ny tanora toanao. Inona indray izao ny aseho rehefa fitafiana malaza any ivelany any? Inona indray izao ny aseho e? Inona tsara? Tandremo sao vakansaka leo aloha mba andramany ity fa ny am-piangonana. Ampiseho ny fotra, mety azo sitraka ianao fa sitraka mamarina kady. Mba tsara zany fotra anao izany.
tsy tafy ny fitafy fanaon'ny olona sika ho aratsiny sika amin'izany tsy maninona aza manaratra iantrano amin'izay lafin'izay aleo manoarina misy karazany trondro sasany a dia tsy maintsy manaratra iantrano ny mponina anaty farihy matetika dia tsy afaka manohitra rina hoe manohitra rina dia mikorina makatindrano fa ianao makany zay le hoe manoarina manaratra iantrano dia korina makatindrano dia ianao koa zay izoran'ny rano no andiananao izay donany any poany fa isika kristianina miara-mandeha amin'ny tompo andriamantsika dia olona mety hanoarina eny anivon'ny fiarahamonina trondronambatondrazaka moa zany le miodikodina fotsiny dia mandamina ao anaty farihy ao fa ny trondron-dranomasina voalaza mimpandinika ny be nofo sy ny be vombona dia afaka manohitra an'iny onjan-dranomasina iny tsy ho trondronambatondrazaka isika ka naratrian-drano fa ho trondron-dranomasina be nofo matanjaka afaka hanohitra ny onjan'izao tontolo izao na manoarina azy tsy maninona mety hifanohitra amin'izay ataony maro tokoa ny sitrapon'Andriamanitra hiarahantsika mandeha amin'Andriamanitra fa mifalisatry tanora na ajoro ianao mifalisatry kristianina na atohitra ny fakapanahana izao tontolo izao ianao Jesosy Kristy miteny manao hoe loza nareo raha milaza soanareo ny olona rehetra fa izany no nataony ny razany tamin'ny mpamina ny sandoka tandremo ary aza mila sitraka aman'olona tandremo asa zidoka ny mpamina ny sandoka tandremo aza manara-drian-drano ho an'Andriamanitra ny voninahitra amen andeha imbavaka sika ry havana vavaka sika Andriamanitra manoloana ny teninao dia tsy manana ambara izahay fa ny azonay ambara dia hoe mamindra fo aminay Andriamanitra araka ny haben'ny fahasoavanao araka ny haben'ny fiantranao vonoa ny fahadosoanay sasao madio izahay mba ho afa-keloka ary diova izahay mba ho afa-pahotana fahatsaronay tokoa fa nandika ny didinao izahay mampitandrina anay ianao Andriamanitra mba tsy hila sitraka aman'olona izahay mba tsy heno mpaminany sandoka izahay ary tsy hanaradrian-drano fotsiny etỳ amin'izao tontolo izao nefa tompo manoloana izany teninao izany dia mandika ny didinao izahay fa ny zavatra rehetra ataonay dia ilanay fankasitrahana vao amin'ny hafa zay izay vao manatanteraka ary tsy ho manome voninahitra anao Andriamanitra tsy ho anao Andriamanitra irery ny voninahitra fa fihinanay ho anay samyrery izany ary impirimpiry tokoa moa tompo izahay ny zavatra mahafinaritra ny sofinay ihany no henonay raha manindrona anay izany dia mihodina izay ary tsy miaino akory ary kanefa tompo manoloana izany indrindra no ahatsapanay fampanoto izahay ny filazantsara ny fanambinana mandrakariva no mahafatifaty anay ary tia omby mandrakariva izahay fa tsy vonina izaka ny azo fijaliana izay iaranay mizaka aminao Andriamanitray ny fanaon'izao tontolo izao no izoranay mandrakariva fa tsy mba manaraka tsy mijoro vavolombelona izahay ho filazantsara anao mandehandeha eny amin'ny fiainana eny dia mamindra fo aminay Andriamanitra mamelany elokay fa mpanota tokoa izahay ary tsy tanteraka manoloana ny teninao fa amin'ny anaran'i Jesosy naovanay mivavakay amen So
ry havana izay sampifaliana sy amin'ny fanantenana mpitsanganana ny famelan-keloka omeny tompo antsika. Hoy ny tompo, izao rainy ary izy ho zanako, raha manao izay meloka izy dia anariko amin'ny tsorakazon'ny olona sy ny kapoky ny zanak'olombelona. Nefa ny famindrapoko tsy mba hiala aminy, tahaka na nesorako izany tamin'ny Saoly izay nesoriko teo alohanao. Amen. Ambara amin'ny anaran'ny tompo fa voavela ny elokareo noho ny anaran'ny masina. Amen. Isika hiaraka anaiky sy hanambara ny fanekem-pinoana kristianina izay resantsika amin'ny fiangonana manerana izao tontolo izao dia ny fanekem-pinoana laharana 2. Isika mino Andriamanitra iray izay tsy toa, mpanao ny lanitra sy ny tany ary ny zavatra rehetra na ny hita na ny tsy hita, ary an' Jesosy Kristy tompo iray, zanana natokan'Andriamanitra, nateraka ny rainy talohan'izao rehetra izao, ny mazava avy amin'ny mazava, Andriamanitra tokoa avy amin'Andriamanitra, nateraka fa tsy natao, miray amin'izay amin'ny zavatra rehetra. Izy ny naratra amin'izao tontolo izao, noho ny amintsika olombelona sady famonjenantsika dia nidina avy tany an-danitra izy, ary natao ny masina nofo avy tamin'ny mahazo dia tonga olona izy. Ningona tamin'ny hazovinaliana, fanavotana antsika tamin'ny nanapahany Ponto Pilato izy. Mesika nalevina, sangana tamin'ny maty amin'ny andro 7 arak'izay voasoratra izy. Niakatra ho any an-danitra izy, miara-mipetraka tany ankavanana, avy any ny viny indray amin'ny voninahitra, hitsara ny vela sy ny maty, ary mandrakizay ny fanjakany. Isika mino fanahy masina, tompo sady mpanome aina, izay avy amin'ny ray sy ny zanaka, ka hitsaona sy ankalazaina, miaraka amin'ny ray sy ny zanaka. Izy dia niteny tamin'ny vavan'ny mpaminany. Isika mino fiangonana iray, asina miorina amin'ny fanambarany apôstôly ary manderana izao tontolo izao. Isika manaiky ny batisa iray famelan-keloka sady manantena ny fitsanganana maty ary ny fiainana mandrakizay. Amen. Dia iombona mivavaka fangatahana sika ry havana.
riranay be fitiavanao isaoranay ianao ny amin'ny teninao izay nambara taminay tamin'ny tian'io ity. Andriamanitra velona tokoa ianao fa tsy Andriamanitra vato mankazo na ampitenenina vao miteny fa manambara ny sitraponao mandrakariva ianao ary milaza aminay izay tokony ho alehanay raha hiara-mandeha aminao Andriamanitra izahay dia misy fampitandremana nomenao anay tamin'ny tian'io ity mba azonay tompo mahatratra ny tanjona dia ny fiainana mandrakizay izany. Hiezaka izay Andriamanitra ho mpankatony teninao ka tsy hamitaka ny teninay fa amin'izay rehetra ataonay dia hijoro vavolombelona mandrakariva izahay ary hitandrina amin'izay lalina rehetra alehanay mba tsy hatonga anay ho tafitohana ka tsy handova ny fiainana mandrakizay. Dia ampio amin'ny alàna fanainao masina izahay mba hizoranay mandrakariva amin'ny marina izay tianao hizoranay. Ankehitriny ary dia mametraka feno ampelantananao ny fiainan'ny firenenay izahay. Ianao Andriamanitra hijery ity taninay ity, hiantra ny firenenay ianao ary aneo fa ny asan'ny tananao mahagaga tokoa no mandrakotra ny firenenay. Dia mivavaka ihany koa izahay tompo ho an'ny vahoaka malagasy tsy ankanavaka. Aza vela hiraviravy tanana izy ireny tompo ary tsy hanan-kantorahana ihany koa ny amin'izao fiainana izao fa mba homeo azy ireo ilay tena fiadanana izay avy aminao Andriamanitra satria ianao Andriamanitra tokoa no andrian'ny fiadanana izay mitondra fandriam-pahalemana ho an'ny malagasy tsy ankanavaka. Mivavaka izahay ho an'ny fiangonanao ny FJKM izany mba ho tena vavolombelona tokoa hizara tsara ny teny fahamarinana amin'ny manodidina azy ary ny filazantsara ho torianay tompo dia ho tonga fiainana ho anay ihany koa ary mba ho hitany manodidina taratra fa mananao Andriamanitra tokoa izahay ary ho tonga asa azo tsapahitanana ny vaovao mahafaly izay torianay. Dia mivavaka izahay tompo ho an'ny mpitandrina sy ny ankonany, ho an'ny mpitandrina rehetra manerina sahany FJKM. Ianao Andriamanitra ne tena hanome fifaliana tena izy ho azy ireny ary mba hanao ny asanao ampitiavana tokoa izy ireny tsy ho amin'ny fisentona ny hanomponanao Andriamanitra fa tena hita fifaliana miaraka aminao miara-mandeha aminao Andriamanitra ivavahanay. Mivavaka ihany koa izay ho andray aman-dreny rehetra izay tonga manatrika eto enina ny tsy afaka aza dia ianao Andriamanitra no mihitsy no handray an-tanana ny asa mandrarana izy ireny, ny asa fivelomana tompo dia ianao no hanampy azy amin'ny fitadiavany sy ny amin'ny famelomana ny ankonana. Mivavaka ihany koa izay ho an'ny zanaka rehetra tsy ankanavaka. Ianao Andriamanitra ny mba hatanteraka izay riny fony izy ireny ary ianao mihitsy no hitantana azy amin'izay rehetra mbola alehany amin'izao fiainana izao. Dia ianao tokoa no handray an-tanana ny fiainan'ireny zanaka izay ho avy ny fiangonana sy no avy ny firenena ireny mba ho tonga ho reharehan'ny fiangonana sy ny ankonany ary ny firenena ihany koa ny zanaka izao fiangonana izao. Mivavaka izay ho an'ny sampana tanora kristianina manerina sahany FJKM ary tononona manokana ny sampana tanora kristianina eto amin'izao fiangonana izao. Apetraka feno ampelantananao izy ireny Andriamanitra mba ho tanora vonona sy vanona afaka hizara tsara ny teny fahamarinana amin'ny manodidina azy, amin'ny tanora toa azy ary amin'izao tontolo izao ihany koa. Ary mba ho tena fianarana ho an'ny mino izy ireny tompo ary tsisy olona anao tsinotsinona azy ireny noho ny fahatandrony fa tena mba ho tonga azo ny olona alainy tahaka tokoa izy ireny ary noho ny olona teny noho ny aminao Andriamanitra izay mampiteny azy ireny. Dia ankehitriny samy mametraka feno ny fiainanay tsiraray avy eo ampelantananao izahay dia noho ny vavaka ataony tsiraray eo anatrianao. Andriamanitra sambatra tokoa izay raha mbola manam-potoana ahafahana miresaka aminao Andriamanitra, mangataka aminao izay hitahitam-ponay tsiraray avy ary matoko sahady izahay, mino izahay fa enao ny vavaka nasandra ny tsirairay fa amin'ny anaran'i Jesosy no novanay ny vavakay sy mbola iombonanay amin'ilay vavaka tsara nampianarin'ny mpianany fa izay manao hoe rainay sy ny an-danitra mamasinany ny anaranao ho tonga ny fanjakanao atao any sitraponao etỳ tany tahaka ny any an-danitra mioanay io izay ny sahaza ho anay ary mamela ny elokay tahaka ny amelanay sy meloka taminay ary iza mitondra anay amin'ny fakapana manafahanay amin'ny ratsy anao ny fanjakana sy ny hery ary voninahitra mandrakizay.
amen. Thank you.
faly miarabanareo fiangonana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy sokontsika. Afatra avy amin'ny STK Fohibe. Ho aminareo ne fahasoavana sy ny fiadanan'i Jesosy tompontsika ilay zokin'ny tanora. Amen. Tahaka ny fanao isan-taona dia fotoana hitondranam-bavaka ny sampana sy ny asa rehetra tanterahiny ity anio ity. Tsara ihany mampafantatra antsika ny fiaonam-be nasionaly 10 izay atao any Antsirabe ny 20 ka hatramin'ny 25 Aogositra 2024 ho avy izao. Aoka samy hiomana sy hitondram-bavaka izany fotoana izany isika. Mamarana ny fanavaozana eto anivon'ny STK ny Zaikabe izay atao ny 19 sy 17 Aogositra 2024 any Antsirabe ihany. Amin'izany no hifidianana ireo tompona andraikitra eo anivon'ny STK Fohibe sy andinihana ny asa fanabeazana sy ny fitaizana sahaza ny tanora amin'ity taom-piasana vaovao. Mahakasika amin'ny fanorenana fiangonana be matazana izay asa iombonantsika amin'ny FJKM manontolo amin'ny famotosana filazantsara ny nosy Madagasikara dia efa eo am-pamaranana ny fanorenana ny trano isika. Raha sitrapon'Andriamanitra dia hotokanana amin'ity taona ity izany. Eto am-pamaranana dia mampahery antsika tanora sy vahoakan'Andriamanitra rehetra izay manoloana ny rotoroto sy ny fahasarotana ary ny zava-misy iainantsika ankehitriny. Ny fiadanan'Andriamanitra izay mihoatra noho ny fahalalana rehetra hiaro ny fonareo sy ny hevitrareo ao amin'ny Kristy Jesosy. Manao siny ny mpitandrina Andriamalala Solomon Jean Denis, filohan'ny STK Fohibe. Ry tanora namana izay mbola tsy ao anaty sampana, ireo mbola tsy niroso tamin'ny asa fanompoana na ireo izay te hampitombo ny azo bebe kokoa, enoy fa teny ho anao ity. Maro ireo sehatra ahafahanao manatanteraka izany anjara asa fanompoana izany, ka anisan'izany ny STK. Ny STK KTZ na Kristianina Tanora Zandrina no alalan'ny maro azy dia sampana iray ao anatin'ny sahan'ny FJKM izay mandray ho adidy ny mba hahatonga ny tanora ahery sy hitoetra ao amin'ny tenin'Andriamanitra mba handresena ny ratsy. Manentana anao izahay ry tanora amin'ny fiangonana fa malalaka afaka hidiran'ny tanora rehetra na mpitovo na efa manambady ny KTZ. Misy ny sokajinasa sy voamera ahafahanao mampiasa sy mitrandraka ny fanomezam-pahasoavana anananao. Ny voamerany am-panahy izay anolokolona ny rehetra mba halala bebe kokoa an'i Jesosy Kristy, mba hijoroana amin'ny finoana ary hitarihana ny tsirairay hibanjina sy hisaina ny lanitra. Ny sokajinasa fanatanjahantena hitaizana ny tanora ahery ara-batana sy ara-pahasalamana toy ny randonnée sy ny lalao baolina. Ny sokajinasa saina izay sehatra hifampizarana ireo fahalalana amin'ny mahatanora toy ny fianarana mahandro sakafo sy ny lalao-tsaina. Ary ny sokajinasa zavakanto izay mba hahatonga ny tanora hahay hanome voninahitra an'Andriamanitra amin'ny alalan'ireo talenta izay nomen'ny tompo azy. Ny fotoam-pivoriana moa dia isaky ny sabotsy hariva sy alahady hariva. Aza misalasala ary tanora fa antso anao izao anio izao, koa tongava amin'ny sabotsy ho avy izao amin'ny roa ora sy sasany tolakandro eto am-piangonana. Farany, ry tanora, sahy mijoro ho fanasina sy fahazavana eo amin'ny manodidina anao. Tanora mitoetra sy miaina ny tenin'Andriamanitra. Mahatoky ny tompo, sahy miatrika ny ho avy. Ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra. Amen. Iombona mivavaka famaranana asa isika. Ataonay ahoana ny tsy saotranao Andriamanitra satria no ianao nampahery sy ny asa taminay tamin'ny alalan'ny reto mpanomponao dia voasikina fahavononana andy lalam-baovao indray izahay. Eny mankasitraka no nianavaozanao ny fiantsonao reto mpanomponao reto ka ananjitranteranao indray ny fanosorana ho azy amin'izao asa masina izao. Tehirizo aty anatinay ny teny izay nolazaina, tehirizo aty anatinay ny finoana ary aoreno sy ampitombohy tsara zany. Ahatonga anay tena tsy ilasitraka manolona na voafitaka mpamina ny sandoka na koa hanaradrian-drano.
mianoa ny vavakay tompo amin'ny anarany Jesosy. Amen. Mitsangana andray ny afatra sy ny tsodrano ary mamarana amin'ny hira voalahatra. Izao no afatra tonona ho antsika vavanandray ny asa sy fampaherezana. Voasoratra hoe mahereza sy mahatanja, aza matahotra na mivadi-po, fa mombanao Jehovah'Andriamanitra ao amin'izay rehetra alehanao. Raisomba ho tanteraka aminareo ny tsodrano tononona amin'ny anaran'ny Tompo. Hitahy ianareo ny Tompo ka hiaro anareo. Hampamirapiratra ny taviny aminareo ny Tompo ka hamindra fo aminareo. Hanandratra ny taviny aminareo ny Tompo, hanome anareo fiadanana. Amen. Ho an'Andriamanitra irerianany ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.